Ny Sainao no Kendren'ny Devoly ary anisan'ny fitaovam-piadiany ny laingany. Iteny izy hoe hitanao zany tsy hiova izany mihitsy ianao, tsy ho afaka amin'ity fahotana ity mihitsy ianao. Amela izao hitranga ve Andriamanitra raha tena tiany ianao? Tsy mahafa-po ianao, tsy ho vitanao mihitsy io, tsy misy lananao tsy misy lanjany ianao. Ny Sainao no Kendren'ny Devoly. Amely ny sainao izy isan'andro isan'andro, mandra-pinonao ny laingany. Fa izao ny tokony ataonao rehefa mamely izy, ampahatsahivy ny tenanao fa tsy misy marina ao aminy. Rehefa mandainga izy hoy ny tenin'Andriamanitra, dia ny toetra fanaony ihany no lazainy satria mpandainga izy ary rainy lainga. Manatona ny tompo ka mitenena aminy hoe tompo, tsy feonao izany satria tsy mifanaraka amin'ny teninao. Feo ny fahavalo izany fa tsy feo ny mpiandry tsara. Tsy hiaino ny laingany aho, ny teninao ihany no enoiko satria ny teninao no fahamarinana.